Vatsympana etny pasteur Ratovelo Roger. Iondrika iovam-bavatsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona io, manantona anao ampanetretena indray izay amin'izao maraina izao. Manondrika ny lohanay, isaotra anao sy amin'ny voninahitra anao, ny amin'ny fitiavana tsy mitsahatra rotsaka ao aminay. Saotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitahinao anay tamin'ny aliny tokoa, aliko ny fahafatesana izay niainanay, tamin'izany ny tompon'ny tenanay izay kanefa dia teo ianao niaro anay, nitahy anay. Misaotranao ny amin'ny tompon'andro nomenao anay indray. Misaotranao ny amin'ny fahatsarana iainanay indray. Misaotranao satria velona tra-pamonjena, ary izany indrindra mba hindramanay ny hira ny mpanao salamo hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko eo, ary izay rehetra atao anatiko eo, saorany anarany masina. Misaotranao fanahy masina eo, misaotra tompo malalo. Ary izany indrindra ny antsoina ianao an-traniko fanahy, manenika ny tokantrano tsirairay aby, ife an'izao fotoana izao, na dia ho minitra vitsy fotsiny ary, mba tokanay iraisanay fo, iraisanay ampanahy. Sokafony fo sy ny masony tsirairay aby, tena ndray ny afatra tiana ho ambara androany. Azahoany hery vaovao indray amin'izao fanarahana anao izao. Fa Satana sy ny foronan-koso izay didina sady tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, ny Andriamanitra mpanjaka anay sy tomponay, ilay tianay, nanome anay ny vaovao indray Jesosy, ary ananknery ny fahatsarana aminay tsirairay aby. Didina amin'ny anaranao izany tsy hanan-kery tsy hanapaka ny connexion, ary indrindra tsy hanan-kery ampanomponao izay hitondra ny hafatrao. Fenoy ny hery ny fitiavanao fanahy masonao, fenoy ny hery ny fahatsaranao Jesosy malalo, ary rakofy ny fitahinao feno. Tendreo ny lelako anambara izay tianao ambara, ho voninahitsy ny anaranao. Saotra tompo, aleluia, amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva-trandry ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray ty Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky ny Exodosy toko 7:10, andininy 7:10 sy 7:11 no vatsim-panahy no mintompo ahy sy ho anao androany. Exodosy toko 7:10, andininy 7:11 ary 7:11. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona, fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah iady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Amen. Jehovah iady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Teny diso antsika loatra izany teny izany ry havana, indrindra rehefa tonga eo amin'ny fitoerana ampahery olona isika. Nefa ihany koa teny izay nolazainy Mosesy nasain'i Jehovah Andriamanitra nolazainy tamin'ny zanak'Israely izany, raha manoloana ny ranomasina mena izy ireo, nefa ny miaramila amin'ny Farao efa manatona mandringana avy atsy aoriana. Karazany zavatra maro tokoa ry havana no niatra tamin'ny zanak'Israely nandritry ny 70 taona tany anefitra, toy ny dankandro sy hafanana, anohanana, ny aretina, ny menarana sy ny sisa tsy voatanisa. Ny dia nefa lavitra ezaka, na koa namakivaky toerana tsy azo honenana akory izy ireo. Nomba sy nanjohy azy ireo hatrany anefa Jehovah Andriamanitra, ka niay azy tamin'ny nanomezany azy izay rehetra ilay. Isa maraina dia nandefa hanina ho an'izy ireo avy eny an-danitra izy, nataony boiboika ny rano velona ny vantolampy, nataony resy ny fahavalo. Nataon'Andriamanitra tsapan'izy ireo mihitsy, fa Andriamanitra no nanao ny zavatra rehetra. Nanokatra ny lalana, ny tarika, namelona ary niaro, tany amin'ny fiafarany dia,
dia tsapa ny fahamarinany tenin'Andriamanitra manao hoe ny fitafianao teny aminao tsy rofotra ary ny tongotrao tsy mivoto izao 7 taona izao. Ary tena marina fa niady ho azy ireo tokoa Jehovah Andriamanitra. Izao tontolo izao ry havana dia tahaka ny tany hevitra karakainy ho an'ny kristianina ankehitriny saingy moa ve niova Andriamanitra izay nataony fahiny ho an'ny vahoaka ny Israely, moa ve tsy mbola ataony koa ho antsika zanany ankehitriny? Mbola miteny amintsika izy manao hoe miatombena tsara ka matokia. Mitebiteby ve ianao? Mihetsika seroa fantany ny olonanao mianjady aminao sy ny fahorianao. Nanome teny fampanantenana ho anao izy ary tanterahany ireny. Moa tsy voasoratra va hoe amin'ny fanginana sy ny fahatokiana no isian'ny herinao? Fa hoy izy, izao tsy andao anao mihitsy na afoy anao akoho. Indray andro ry havana dia nahita bibikely mitsilahany tamin'ny tany ny tenao. Mikofokofoka mafy ary miodikodina amin'ny tenany eo fotsiny izy. Anatona ka hitako fa tsorery ilay izy. Noraisiko moramora ary dia navadiko sy napetrako teo ambonin'ny tanako. Ary dia lasa nanidina faingana ka niery any anaty hazo ilay tsorery. Mino ry havana fa latsaka tamin'ny tany izy iny satria nisy zavatra nitranga taminy. Ary dia tsy afaka nivadika irery izy mba ho afaka nanidina anika raikitra tamin'ny tany teo foana. Izao anefa raha nandray azy teo amin'ny tanako aho ka nanavotra azy ka nanome azy fahafahana hiala tamin'ny toerana nisy azy, ary dia nanala azy tamin'ny tany tamin'ny fahafatesanao, ary dia napiditra azy teo amin'ny tontolony indray. Izany toe-javatra izany ry havana dia mampatsiahy ihany vanim-potoana tamin'ny fiainako izay niadiko tamin'ireo karazana vakam-panahy maro. Niodikodina tamin'ny tenako fotsiny teo ihany aho tamin'izany, karakaraky ny ezahako no nampijaly ahy. Niondrika anjery ahy anefa ny mpamonjy ka nandray ahy tamin'ny tanany mahery. Nanala tamin'ny fahafatesana ara-panahy, namela ny fahotako ary napiditra ahy tao amin'ny fiainam-baovao. Mira fakasitrana ny foko ankehitriny, makasitraka ilay zanak'Andriamanitra mpanafaka ahy, tanteraka ho ahy tokoa ny teniny fa hiady ho ahy izy. Ry havana malalo amin'ny tompo, manantona ny fotoana idirantsika ao an-dapan'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay efa fantatra ho ataona maro tamin'ny nandraisanao azy ho mpamonjy sy ho tompo ary Andriamanitra ao. Ilay efa niady ho anao. Ho fahasambarana ny aonanao amin'ireo olona malaza amin'ny finoana, tahaka andry Noa, ry Abrahama, ry Josefa, ry Mose sy ny maro hafa ao amin'ny toerana feno voninahitra. Aroenao avy amin'ny vavany ny nanandrama ny fahasoavan'Andriamanitra izay efa niainanao nandritry ny taona maro ihany koa. Asa ry havana raha azonao an-tsaina fa raha hiady ho anao ange Jesosy, marina fa hiady ho anao amin'ireo adinao ety an-tany izy, saingy aoka ho tsarotsika fa tena hiady ho anao mba ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra inge no tena tanjony, mba ho azonao ny toerana miaraka aminy, toerana feno voninahitra ary ho tanteraka amin'izay fotoana izay ilay teny hoe ireo Egiptiana izay hitanareo ireo rapijaly anareo ireo tsy ho hitanareo intsony. Tsarovy anefa ry havana fa maimaimpony izany. Maimaimpony izany fiarovana Andriamanitra anao izany ho an'izay olona manatona azy tanteraka. Ary izay no mahatonga azy hiantso anao hoe ianareo rehetra izay mangeta eto, makanesa amin'ny rano ary ianareo izay tsy manam-bola, avy mividika omana, eny avy mividy divay sy ronono nefa tsy am-bola na mikarena. Fa nahoana ianareo no mandany vola amin'izany tsy hanina
ary nivokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Sondriana tokoa mantsy isika mianakava andrakariva riavana rehefa mandre hoe maimaim-poana. Na eny amin'ireny dokam-barotra ireny izany, na eny amin'ny gazety maro samihafa, ary dia mihazakazaka mihitsy aza mamonjy an'izany rehetra izany. Aoka nefa tsy ho anantenana inona avy amin'izao tontolo izao isika, tsy izay rehetra mpanantenainy fa tsy afaka hanome fahafaham-poantsika ny amin'izay etatsika lalina izy. Tsaroantsika tsara fa mamaim-poana nge ny arenan'entin'ilay tovolahy niala teo amin'ireny, ary dia fantatsika tsara fa fantrahana tanteraka no nomeny izao tontolo izao azy rehefa nampanantenainy fiadanana sy fahasambarana izy. Ary dia voalazain'ny Baiboly fa satriny ameny kibony tamin'ny voankazo fihinan-kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ny mampalahelo anefa dia maro no mino anireny fampanantenana izay anolorana izao tontolo izao karazana tombotsoa maro samihafa nefa feno fitaka. Fa maninona kosa ary isika no mahimana ny amin'ny fanomezana mamaim-poana tolotr'Andriamanitra antsika izay tsy mahadiso fanantenana velively. Anio ary dia mbola manolotra ny famonjeny ho anao Andriamanitra. Tiany ny havananao aminy, tsy ho vidinao izany ary tsy ho voavidinao vola, fa mamaim-poana ny fiadanana tolony satria efa nifainy Jesosy nisandana tamin'ilay rasoa sady sarobidy. Ny manaiky no anjara tadiaviny aminao, eny mamaim-poana riavana izany fanomezana izany, ary izay indrindra no lazany aminao hoe fa hiady ho anao izy eto amin'ny tany efitra izay misy antsika ity. Riava malalo amin'ny tompo, aza miavonavona ampanary manatona azy, fa izy hiady ho anao eo amin'izay rehetra alianao ka manahirana anao. Amen. Ivavaka tompo. Ry Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra loloavinay atapony loha, ary manondrika ny lohanao isan'andro tokoa ianao, mijery izay lalakaleanay, ary mihevitra anay tsirairay aby ho ahy izany indray reto zanako reto, raha nomena tontolon'andro vaovao. Fantatray dia fantatray isan'andro ianao, dia maniraka ny anjelinao tokoa hitobo manodidina anay, hiaro anay amin'izay rehetra alehanay, mba tsy ho voakitika Satana ny aminay, mba tsy ho voarobaka Satana ny finoana ianao, finoana izay mazana toa mieva fotsiny fa tsy mitoetra tsara. Androany ianao nampatsiahy anay fa menao anay maimaim-poana ny famonjena raha manantona anao izay tena mitoetra ho anao zay. Ary zany mbola angatanay aminao famindram-po, angatanay famelan-kelo, fa na ny masonay fotsiny, na ny vavanay, na ny sofinay, na ny fisainanay, ny tenana ray manontolo, dia mananjara amin'izany fahaverezanay sy ny fanalavaviranay anao zany. Kehitriny zay Jesosy dia mangataka famelan-kelo. Mifona aminao re, dia anao le Andriamanitra azonay tokiny, ianao le Andriamanitra tsy mba mandatsa, zava-dehibe Jesosy zany fanantonana anao zany. Anio ary fantatray efa manomana fiadiana ho anay ianao, hiady amin'ny fahavalonay, raha makivaky izao tontolo izao reto vahoakanao, hiaina amin'izao tontolo izao, satria mbola ity nametrahanao anay, fa toky lalandava fa anamarina ny teninao tokoa ianao, fa angina izay fa ianao niady ho anay, ary efa patsahivona ho anay sadiko, fa na ny fiadiana entin'ny fahavalo amelezana anay ara-dia tsy ho ambinina tsy anakery aminay tsirairay aby. Da io arareto zanakao hoe amin'ny asa fivelomany tsirairay aby, mbola misy mbola tsy manana Jesosy
ianao misy ny efa niteny keo hoe aoka tsy hihinana zay tsy azy sanatria tsy malaina tompoko malalo fa mba meo anjary sahaza ho anazy mba milomany sy karakarany tokantranony ho an'izay mianatra kosa meo anazy ny loharano-tsaina vaovao hanamarinanao ny teny an'olo-tsaina anao ibitsika aminao ary ataonao lohany izy fa tsy rambony amin'izay rehetra ho tanterahany zay rehetra mijanonao tokantrano hikarakara ny tokantrano zany apetraka eo ampelantananao mba ho lavorary atsakany sy andavo na inona reka sainy zanakao amariny fa hiady ho anay ianao nefa sakano raha misy mandeha amin'ny lalana tsy afaka kanaraka ny sitraponao ibitsio kanaraka anao mandraka zay mazay azahoana famonjena efa nomanao anay tokoa raha tsy zay miala ity izay na izany natany Jesosy dia ny fonay sy ny fanahinay dia apetraka eo ampelantananao foana mba ho arovanao mba tsoram-bosany Satana ka tena metraka an'izany ho fenonao ny herinao azahoanay mibanjina anao isanandro le Andriamanitra tianay dia misaotra betsaka Jesosy misaotra anao amin'ny foko ray manontolo na inona komba ataky ny tsirairay nefa tsy fantatry ny mpanomponao enao ny anamarina ny teninao na dia mbola tsy nangatakary ianareo dia efa fantatry ny rainareo zay any an-danitra izay mahasoa anareo. Misaotra Jesosy misaotra tompo malalo raisoa ny tsodrano zay tonona ny menaran'i Jesosy Kristy tompo fa ny fahasoavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ary ny famindram-po sy fitiavan'Andriamanitra ny hitoetra aminao isanandro ka namarina ny anteniny aminao hoe ho tahiko ianao raha mivoaka ary ho tahiko ianao raha miditra ho tahiko ny ankona anao sy ny ateraka ao ray manontolo tanteraka ao aminay tsirairay avy zany Jesosy manao ndera sy ny haja raha ny voninahitra. Aleluia. Amen.